Sanzokolona ihany fanatratrana rivony ihany koa ireo fikambanana notoloran'ireo ankizy notoloran'ny fikambanana Iray Aina fanomezana amin'izao fetin'ny fahalaeovantena izao tanjona hoy ny fikambanana ny famerenana ny firaisan-kinany sy fiaraha-mientana samy malagasy. Ankizy sahirana misa rivotra eo avy amin'ny fokotany 5 amin'ny boriboritany faharoa dia Ambandia, Ambohimiandra, Ambatoroka manakambahiny ankerakely ary fahalyarivo no notoloran'ny fikambanana Iray Aina vatomamy sy arendrina noho izao fahatongavany fetin'ny fahalaeovantena izao. Ny filohan'ny fikambanana Andry Andrianjavony sy ireo mpiara-miasa amin'ny mofo nanao ny fanomezana. Ny tanjona ho izy dia ny fiaraha-mientana mba hamerenana indray ny firaisan-kina eo anivon'ny fiaraha-monina. Etsika kely tsotsotra izy izany io zavatra mitranga zao eto amin'ny toerana Ambandia fahalyarivo Ambandia zany izy dia karakarain'ny Iray Aina miaraka ny mpanao rivotra hoe COA dia nizara vatomamy kely sy arendrina ho an'ny ankizy 500 sy 100. Zay zany ny zavatra atao teo iny. Ny zavatra ohatran'ny hoe vileko aty ambany aty zany dia izao hoe izay no maha Iray Aina averina aza mieritreritra politika averina tany hoe izany tonga izany izao tokony hiala sa tsy tokony hiala. Za zany tsy miresaka an'izany fa andao averina ny firaisan-kina aty an-tanàna aty. Raha misy manam-pahoriana aty ao akaikinao aty andaontsika hiara-mangy. Raha misy manafika andao hiara hivoaka. Averina mihitsy zany le firaisan-pirenena, firaisan-kina izay ny Iray Aina aty ambany aloha zany miveraka hoe izay ny tena mahamaika anay fa tsy mieritreritra izay avolenta be any ambony tsy takatry ny saina. Fa ho an'ireo izay tsy afaka miditra tao ampovoan-tanàna kosa dia nanomana podium ho azy ireo ihany koa ity fikambanana Iray Aina ity teny manakambahiny. Tahaka ny mahazatra dia ireo mpanakanto avy ao toerana sy ny manodidina ihany no tena nomena vahana. Nampifaliana tokoa mantsy ny rehetra amin'izao fetin'ny fahalaeovantena izao. Maratunga la kote